androany loha hevitritsika araky ny fahafantatrareo dia ny fomba famakina ny tononkalo hebreo satria sabotsy voalohany a dia sabotsy zay ianarantsika karazan-dahatsoratra zany no ianarantsika androany momba ny tononkalo hebreo hoe ohatry ny ahoana zany tononkalo hebreo zany dia ahoana ny atao rehefa amaky an'izany dia amin'izay rehefa sendran'izay ianao anaty baiboly a dia efa mba azokazonao an-tsaina hoe ay ohatrohatr' zao zany ty a dia ohatr' zao zany ny fomba mety amakinany ty tononkalo ty satria misy betsaka izy ao anaty baiboly. Fomba farany tsotra indrindra amantarana azy hoe tononkalo na tsy tononkalo a dia verenantsika jerena tsy vakina fa jerena indray mitompo maso fotsiny ohatra ny Genesis toko voalohany a zay ny rahantsika nijery tamin'ny ray volana dia ozy isitsika hoe misy endrika kanto ao anatiny io tena kanto be mihitsy ny nanoratan'ny mpanoratra an'io a anehoany hoe ny atsara n'ilay Andriamanitra sy ny atsara n'ilay zavaboary no arian'Andriamanitra zay le Genesis saingy tsy tononkalo io satria feno be daholo ny ina moa zany ny soratra rehetra no mijery baiboly ohatr'izao ianao dia feno daholo izy ireny antsony teny frantsay hoe prose na antsony amin'ny teny malagasy hoe lahatsoratra tsotra fotsiny zany izy amin'ny teny malagasy a prose io zany fa tsy tononkalo raha voatr'izay izy ao anaty baiboly amin'ny ankapobeny dia tsy tononkalo izy zay na dia misy zavatra kanto ary ao anatiny mety misy kanto ao anatiny a dia io ny antsona hoe prose fa amin'ny ankapobeny ohatra ny salamo fahavalo zay tena endrika na tononkalo a dia ohatr'izao ny endriny hitanareo na ao anaty baiboly dia na tononkalo aiza na aiza dia ohatran'io hoe misy andalany kely dia andalany kely dia andalana kely dia andalana kely maromaro a dia avy eo misy ohatran'ny strophe kely dia mipita aty indray a dia ohatr'izay zao izy zany ny tononkalo raha endrika fotsiny jerentsika amin'ny ankapobeny dia io ny atao hoe poezia tsy mamaky mihitsy tsika tsy mbola mamaky na inona fa mijery ivelany fotsiny a dia zao no atao hoe tononkalo dia rehefa mahitinareo zany ao anaty baiboly ohatrohatran'io ny endriny a dia amin'ny ankapobeny izy zay tononkalo zay ny voalohany indrindra azotsika ambara miditra amin'izay tsika amin'le tononkalo hebreo satria ry Mosesy, ry Davida, ry Ezra, ry Nehemia, ry Samuela zay nanoratra rehetra tao anaty baiboly a dia zanak'Israely ary miteny hebreo ao anaty testamenta taloha marimarina kokoa zay nanoratra tao amin'ny testamenta taloha dia zanak'Israely na jiosy miteny hebreo dia manana ny kolotsainy zareo dia ohatry ny ahoana ny endriky ny tononkalony a mila fantatsika aloha ny endrik'io tononkalo io voalohany indrindra ahafahantsika mamaky anazy zany ankoatran'le poziny zay efa hitantsika teo ny rehefa tena mijeritsika dia eo amin'ny 900 ny testamenta taloha eo dia tononkalo avokoa mahatratra any amin'ny 900 ny testamenta taloha ny tononkalo ao anaty baiboly ny salamo rehetra dia tononkalo avokoa ahiny fantatsika tsara salamo amin'ny mahasalamo azy zay firana dia tononkalo daholo ny salamo manomboka amin'ny salamo voalohany ka hatramin'ny salamo fa 50 saingy tsy ny salamo ihany no ahitana tononkalo zay tsy ny salamo ihany zany no tononkalo ao anaty testamenta taloha fa be dia be ny ahitana anazy ny anankitelo reto a ankoatra ny salamo a dia tena tononkalo ihany koa ny bokyny Joba dia tononkalo vao mijery fotsiny ianao dia hitanao le endrika le nasehoko tamin'ny voalohany teo ny tononkirany Solomona moa dia efa izay lazainy hoe tononkira zay a dia tononkalo tanteraka mihitsy izy dia ny bokyny fitomanina ihany koa dia tononkalo tanteraka zay zany aloha dia efa mila azotsika sy apetrakitsika tsara fa tsy salamo ihany raha vao miteny hoe tononkalo na dia ny salamo raha ny tena tononkalo ngeza indrindra dia tsy io ihany no boky tononkalo ao anaty baiboly ary ny apahany betsaka amin'ny faminaniana boky ny faminaniana
Isaia, Jeremia, Amosa, Hosea sy ny rehetrarehetra boky faminaniana reny a dia be amin'ireny koa no tononkalo. Zay no mazava-dehibe an'ity karazan-dahatsoratra anankiray ity ao amin'ny baiboly a, indrindra ho an'ny testamenta taloha, indrindra ho an'ny testamenta taloha kanefany a misy koa any amin'ny testamenta vaovao. Dia misy ihany koa zany ao amin'ny ohabolana tononkalo, dia ao amin'ny mpitoroteny ihany koa misy apahana tononkalo kelikely, tsy tena be loatra fa kelikely. Satria ny ohabolana moa zany dia tena le ohabolana ohampitenenana reny le izy a, fa tsy tena tononkalo reny fa misy apahany tononkalo na izany aza. Ao amin'ny ohabolana dia ao amin'ny mpitoroteny. Dia na any amin'ny boky tantara aza dia misy tononkalo. Ohatra hoe Pentateuque misy tononkalo a, ny boky lalàna amin'ny Deutéronomie ao amin'ny Pentateuque ihany moa zany a misy tononkalo a, any amin'ny tantarany Daniel, Ezra, dia reny a misy tononkalo daholo ao anatin'ireny boky reny. Dia ao amin'ny testamenta vaovao koa dia misy tononkalo. Hebreo, na dia nisoratana tamin'ny teny grika aza ny testamenta vaovao a, dia misy tononkalo hebreo koa ao amin'ny testamenta vaovao. Ohatra anankiray dia nampoziny ary amin'ny ankapobeny dia ohatra n'iny a, ny Filipianina toko 2, aoka ao aminareo zao saina zao dia tao amin'ny Kristy Jesosy koa, fa na dia nanana ny endrik'Andriamanitra ary izy dia tsy nataony zavatra fitofiana amin'Andriamanitra fa nifohana ny tenany tamin'nakany ny endriky ny olona. Ary rehefa hita fa nanantareo olona izy dia nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana. Dia izany nanandratan'Andriamanitra azy indrindra mba ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andoalian'ny lohalika rehetra na ny an-danitra na ny ety an-tany na ny any ambany tany sy any kely lela rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo voninahitr'Andriamanitra. Iny zany zao dia tena tononkalo anankiray mipetraka tsara. Ny Kolosianina toko voalohany ihany koa izay miresaka hoe izy ny lohan'ny fiangonana, izy ny naharinany zavatra rehetra, raha tsy dia ao amin'ny toera zavatra rehetra dia tononkalo, ary tononkalo hebreo reo. Ao amin'ny apokalipsy koa dia misy tononkalo be dia be mihitsy, ohatrany hoe enao no mendrika handray ny voninahitra ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana neny dera sy ny laza sy ny voninahitra rehetra kehitriny sy mandrakizay. Ohatr'ireny a tononkalo daholo reny zavatra rehetra reny. Zay zany aloha tiana isorona amintsika ny fiheverana rehefa hoe tononkalo hebreo dia salamo ihany le izy, fa tsy salamo ihany no tononkalo. Dia ahitana n'io endrika kanto io zany ny baiboly ray manontolo zany a, dia kanto mahafinaritra ny baiboly ray manontolo. Rehefa hitanao sy tsapanao amin'izay le kanto ao anatin'le tononkalo ao anaty baiboly dia hitanao fa nomboka mahafinaritra aminao le mamaky baiboly. Efa nezahako naseho tamintsika ny mahatsara mahakanto ny Genesis toko voalohany tamin'ny heriny tamin'ny ray volana, dia mbola mametraka an'izay ihany koa ny tononkalo hebreo androany. Dia ny zavatra kanto mantsy mateo ty foana e. Rehefa kanto ny zavatra na hiran'izao tontolo izao ary izy ka tena hoe kanto dia mahafinaritra mihaino azy. Na tononkalo inona dia mahafinaritra foana kokoa ny mihaino, mamaky, mahita zavatra akanto ho antsika olombelona. Ary dia mba hahatonga antsika ho tia an'le tenin'Andriamanitra ihany koa dia izay ny ezahan'Andriamanitra nametraka an'le kanto ao anatin'ny teniny mba hahatonga antsika ho tia an'io tenin'Andriamanitra io. Efa ataon'Andriamanitra zany ny fomba rehetra makitsika an'io baiboly io, fa noho ny tsy fahalalantsika azy dia tsy mamaky antsika raha tsy efa misy olana angamba. Dia anankiray koa tsy makaleo koa ny baiboly na izany ary, fa raha ohatra ka salamo fotsiny tao mety manahirana ihany a, fa misy karazan-dahatsoratra ao maro, misy tantara ao, misy faminaniana ao, misy lalàna ao, misy fampianarana ao, misy ny isan-karazany ao, misy fanoharana ao dia tsy makaleo e. Za aloha tsy leo amin'ny io baiboly io mihitsy satria hitako tsara ny tetik'Andriamanitra rehefa nanao an'le izy.
zay tsy makaleo mihitsy ny baiboly satria sady misy karazany le izy no asehoany amin'ny endrika kanto ka rehefa mamaky baiboly tsika raha mahay mamaky baiboly tsara tsika dia mila jerentsika tsara ireo karazan-dahatsoratra ireo rehefa mamaky ianao zany dia tokony tonga dia mandeha ho azy eo amin'ny sainao hoe ino ty karazan-dahatsoratra vakiako ty tantara ve ty faminaniana ve ty tononkalo ve ty lalàna ve ty dia fahendrena ve ty mila mijery izany tsara tsika ahafahantsika mahamaky baiboly tsara dia zay ny zany isaky ny sabotsy voalohany zany mba apita sy ampianatra an'ireo karazan-dahatsoratra ao anaty baiboly ampitahintsika amin'ny tononkalo malagasy amin'izay le tononkalo hebreo ohatra ny ahoana ny itovizany sy mahasamihafa ny tononkalo malagasy ahoana ny tononkalo malagasy ina avy mahatononkalo ny tononkalo malagasy ao mba mandray anjara kely tsika miadirima aloha voalohany indrindra efa fantatro ny eritreritrareo faharoa misy inona koa zany hoe fehezanteny fohifohy le izy fa tsy le lava be tsy prose zany fa poezia ohatra poezia rehetra fa raha mijeryntsika ohatra ny aitenina ny zavatra oatra zany reny dia misy sariteny ao anatiny ao zay ny tononkalo malagasy misy sariteny ao anatiny ary dia le voalaza teo hoe misy andalana fohy maromaro sy andalana fohy maromaro zay ny tononkalo malagasy misy amty tsy tononkalo loatra fa tsy enjerinay tamin'ny mbola kely le miadirima ohatra zao le izy bonjour monsieur rentasy avec le patalohanao feno tasy ina ny vaovao sy maresaka lanitra vaky mitresaka vaky nitresaka nitritra eny rakoto balita saika mba ho aizany dy saika mba ho any Paris saika mba haninany sainga angarom-bolany tsofo rano ary amba azo tsofoko mafy dia mafy mba tsy hitalilay any an-dafy zay ny azo lazany hoe tononkalo anankiray le rima tena miady tsara mihitsy ao anatiny fa ty tena tononkalo tsara ahitantsika an'ireo zavatra anankitelo ireo ny tononkalo ny izany nanao an'io ny fasako fasana ihany fa ny foko dia fasana koa io ny fasako ivelany tany io ny fasako ray faharoa mbola misy mitoy be deaibe izy le nataoko teo le rima ny andalana voalohany sy faharoa no mitovy dia avy eo manina fa itiany hoe fandipatra ihany tany koa faharoa dia fa samy tononkalo azy Jean Joseph Rabé Arvelo nanoratra an'io Jean Joseph Rabé Arvelo nanoratra an'io raha ohatra izay ny endriky ny tononkalo malagasy dia ny tononkalo hebreo dia misy an'ireto zavatra anankenina reto mampiavaka anazy anankenina zay ho jerentsika lavalava izy ny voalohany dia manao sariteny koa ny tononkalo hebreo na antsoina hoe métaphore manao sariteny ny tononkalo hebreo mitovy amin'ny haiteny malagasy reny zany no anaovany azy hoe ny fo ve dia ho fasana ny fasana ve dia ho fo fa amin'ny tononkalo azy dia afaka miteny izy hoe ny foko dia fasana koa dia ao ny akoho no milevina zay matononkalo azy fa raha tena tenenina tsotra zany dia tsy miteny mihitsy dia mila azo tsika zany fa rehefa mamaky baiboly koa tsika dia mila mahazo an'izany fa raha tsy zany ny olona kritika baiboly nefa tsy mahay ninina akory dia milaza misy mifanohatra dia sao ve dia hitombona ho hitantsika eo ny karazany rehefa avy eo fa sary teny reny tompoko amin'ny mahakanto azy amin'ny mahatononkalo azy ohatran'ny haiteny malagasy dia zao ny sariteny matetika dia misy fampitahana taony misy an'io teny io zay hitantsika ao hoe toy ny na tahaka ny zay le sariteny amin'ny ankapobeny izy milaza an'izay fa tsy voatery miteny an'izay foana izy fa matetika izy milaza an'izay amin'ny teny hebreo izy dia misy an'ity tovina ty ke famaky an'io tovina io tovina kely ery aloha ery izy fa mila hitanao io fa rehefa hitanao itovina io dia tonga dia azonao hoe sariteny zany no andeha ho ataony eto rehefa avy eo
ohatra anankiray etantsika azy ny salamo fa 2 andiny fa 4 sy fa 5 amaky salamo sy tononkalo be dehibe tsika androany fa juste avakina fotsiny le izy ahitantsika lendrika hoe tononkalo hebreo fa tsy tena akatsika lesona ara-panahy be akory araka ny lazaiko teo hoe mila manana fiangonana isika rehetra dia antsika mandray anazy na ianao rehefa mamaky manokana dia any maka lesona fa eto zany tsy zay ny anaovantsika azy androany fa juste tsika mampiseho fotsiny ny atao hoe tononkalo hebreo satria tsy haintsika loatra io zavatra io salamo fa 2 andiny fa 4 sy fa 5 efa toy ny rano ahidina ka mivany taolako rehetra tahaka ny savoka ny foko miempo atao anatiko izy maina tahaka ny tany mangavakivaky ny heriko ary miraikitra amin'ny lanilaniko ny lelako ao amin'ny vovoka fahafatesana no ametrahanao dia etsika mahita zany fa tsy azotsika raisina arabaky teny mihitsy io zavatra io hoe ohatran'ny rano araraka ahoany zany ka izy tsisy taolana ay tsisy taolana izy fa mivany daholony taolany rehetra na ny ostéopathe ary sahirana amin'izany hoe ahoany ty olona mivava taolana rehetrarehetra ty tahaka ny savoka ny foko miempo atao anatiko izy maty ny olona oatra zany raha zany raisinao arabaky teny fa sary teny io ohatra ny savoka miempo ny foko maina tahaka ny tany mangavakivaky ny heriko maina vakivaky tsisy azo raisana andraisana azy tsony ny heriko zay le ilazany ny fahavoazana ara-batana sy ara-panahy zay mahazo an'ity mpanao salamo ty miraikitra amin'ny lanilaniko ny lelako dia tsy milaikitra eo ak izy akory fa tena rehefa sadaikatra ianao hiteny tsy mahita zavatra tenenina tsony ianao dia zay ny dikany hoe miraikitra amin'ny lanilaniko ny lelako ao amin'ny vovoka ny fahafatesana nametrahanao dia ozy izy tsika hoe dia mandainga koa izy amin'ny vovoka fahafatesana ondry manina izy mbola mavita manoratra ihany satria ohatra ny maty no fandraisan'ny tenany ohatra ny maty no fandraisan'ny tenany dia zay no ilazany hoe ao amin'ny vovoka fahafatesana no ametrahanao io zany zao dia karazana sariteny métaphore ngezabe zay ampiasain'ny mpanao tononkalo hebreo ny Isaia 1:9 ihany koa dia manao sariteny anankiray izy hoe ny laozana izy io na zanakavavy tahaka ny trano ratsakazy ao anaty tany boalopoka sy tahaka ny trano fialofan'ny mpiandry voly ao anaty tany boatango tahaka ny tanàna natao fahirana zay le tahaka ny averiny foana le filazanany ilaozana any ziona zany abandonen'Andriamanitra zay ngamba ny teny gasy mazava kokoa ny abandonen'Andriamanitra ziona dia ireo trano ratsakazy ao anaty tany voaloboka dia tsisy mahita mbola voaloboka ihany ve ty sa efa le trano ty fa mifangaro ao izy rehetrarehetra trano fialofan'ny mpiandry voly ao anaty tany voatango dia efa tsy fantatra tsofa efa feno ravo-boatango sy ny voatango be dehibe manodidina azy tahaka ny tanàna natao fahirano na dia tsy mbola fahirano ary izy amin'io fa izy efa nilaozan'Andriamanitra no mahatonga azy miteny an'io fa indraindray koa tsisy filazana ny hoe toy nina tahaka ny io le izy nefa misy sariteny ihany ataony tsy rehefa mampiomana izy zany hoe toy ny tahaka ny dia efa mora kokoa amintsika mahazo azy hoe tena sariteny ty satria tahaka an'izao izy fa tsy tena zay izy fa ohatran'izay fa indraindray tsisy filazana an'io fa ianao tonga dia mahita fotsiny hoe sariteny zany rangafa tsy possible zany ohatra Isaia 1:10 enoa ny teny tompo mpitondra ny Sodoma atonga ilano amin'ny lalàna an'Andriamanitsika sofinareo ry vahoaka ny Gomora dia eo indray ianao ny teny hoe matetika ny tsy eritreretintsika akory ny tantara fa ny olona miseho mahay tantara no milaza foana hoe mifanohatra amin'ny baiboly hoe mpitondra ny Sodoma
ny Sodoma ry amin'ny Genesisy ary nefa nyravana ny dorana tamin'ny afisolofara no ny faratsin'le olona any. Isaia ty amin'ny taonjato fahafito alohan'i Jesosy Kristy zany hoe efa nisy taonjato eo amin'ny 410 eo zany manelanelana ny faharavan'i Sodoma sy Isaia manoratra. Koa ahoana Isaia mbola manoratra ho an'ny mpitondra ny Sodoma sy ny vahoaka ny Gomora ihany. Dia satria tsy mpitondra ny Sodoma sy ny vahoaka ny Gomora akory ny tiany resahana fa le mponina ho Jerosalema ny resahana le jiona zanaka vavy 10 fahavalo le fahitantsika teo. Iny no tiany resahana hoe eno ny tenin'ny tompo ry mponina ho Jerosalema manomboka mpitondra sy mponina fa ny fitondrantenanareo dia tahaka ny fitondrantenan'ny Sodoma sy tahaka ny fitondrantenan'ny Gomora. Nefa nareo milaza ho vahoakan'Andriamanitra. Azontsika le izy rehefa azontsika ohatr'izay le fomba famakina n'le tononkalo dia hitantsika fa azontsika tonga dia mipetraka amin'izay hoe manahoana ny fitondrantenan'ireo. Dia eo amin'izay izy miteny hoe marikoriko kareny tsofina nany ira fiderana ataonareo fa nanao vavaka lavabe ary nareo tsy henonareo nareo izy dia maratratra ny tampondokatra ny paladia tsy zay koa ambanimbany eo dia tsy ilaza ianao hoe ay feno ulcère zany le vahoaka ray manontolo fa arety mandringa ninona loatra ny nahazo azy tany. Fahotana tompoko ny lazainy rehefa miteny aretina izy fa sariteny ny tiany ambara ao anatin'izany ilazana fahotana fa tsy raisitsika arabaky teny avy hatrany hoe dia maratra daholo tokoa zany hatrany tampondokatra ny paladia feno fahotana manomboka any amin'ny sainy vava ny maso ny oriny ny tanany ny kibony ny rehetrarehetra dia fahotana daholo zay ny tiany lazaina amin'iny. Dia eo zany tsika mahita ty zao mpaminany kanefany dia misy tolokalo hebreo ao anatin'le faminaniana zany dia mila azontsika mahatolokalo hebreo azy dia misy sariteny na metafora ao anatiny. Ka noho izany dia tsy azo raisina arabaky teny ny tononkalo. Raha vao mpamaky arabaky teny efa hitantsika zany tamin'ny Genesisy toko voalohany fa ny mpamaky arabaky teny dia diso. Hitantsika zany tamin'ny fiverenan'ny tompo fa ny mpamaky arabaky teny dia tsy mitombona. Ary eto amin'ny tolokalo hebreo ihany koa dia ny mpamaky arabaky teny dia ho sahirana satria tsy azo raisina arabaky teny le izy satria sariteny hoe ny fasako fasana ihany fa ny foko dia fasana koa io ny fasana ivelan'ny tany io ny fasany ray faharoa ahoana ny andraisanao an'izany arabaky teny fa zay mahatolokalo azy dia azontsika tsara izy amin'izay. Salamo 4:1 fahaefatra mampiseho ihany koa ny tolokalo. Ny tendrombohitra dia ny faly avanja tahaka ny ondry lahy ary ny avoana tahaka ny zanak'ondry. Tanareo aiza koa misy tendrombohitra mihetsika amin'ny andininy hafa izy dia miteny hoe na iozongozona na ny tendrombohitra dia Andriamanitra tsy mihetsika mihitsy satria ny tendrombohitra faran'izay tsy mihetsika indrindra. Eto ndray nefa izy dia milaza hoe falifaly ny tendrombohitra ohatran'ny ondry lahy ohatran'ny zanak'ondry. Sary ilazana ny fifalian'ny zavaboary mahazo famonjena zany zavatra zany. Rehefa mahita ny asan'Andriamanitra, mahita ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'izao tontolo izao dia faly zareo. Jerenao izy tsy mihetsika tendrombohitra tsy mihetsika zany fa tiany anehoana hoe rehefa mahita ny asan'Andriamanitra na ny zavaboary ary dia mifaly avanja tahaka ny ondry lahy sy tahaka ny zanak'ondry. Salamo 5:7 Salamo 5:7 aoka itetanana ny rika aoka hiara-ioby aminy koa ny tendrombohitra. Aiza koa misy rika itetanana zany etsika raha arabaky teny izy dia zay tsisy rika mitetanana zany fa ny zavatra rehetra rehefa faly ny olona dia mitehaka dia zay sary zay koa no apetrany eo amin'ny tononkalo hebreo ilazany hoe eny fa na ny rano azy na ny tendrombohitra ara dia mitehantanana sy mideran'Andriamanitra
mahita ny asan'Andriamanitra. Ao tsika zay le endrika sy fomba famakina ny tononkalo hebreo. Misy sariteny ao na antsoina hoe métaphore. Salamo 7:7. Indro mirezadrezatra amin'ny vavany izy, sabatra ny eo amolony, fa iza hono no andre. Eritrereto zany mimolotra io dia misy sabatra hoe ahoana ny impossible an'izany? Sabatra ny eo amolotra zany. Fa entina ilazana n'le vava zay mipetsopetsona, manaratsy olona sy mandratra olona. Zay ny tiany lazaina satria ny sabatra mandratra. Fa ny sabatra mety mandratra tanana, fa le sabatra mivava dia mandratra ny fo. Rehefa mirezadrezatra mivavany izy dia iza hono ny andrean'izany. Zay zavatra tiany lazaina ao anatin'ire be dia be aho fa zay mba ohatra hitako sy mba akaiky ahy ihany ny raisiko ireo fa tsy ary voatanisantsika eto izy na hatramin'ny raha pitsoara. Ny sariteny zany raha ny tena izy dia araky ny filazako azy hoe tsy hitakely aloha ry video pôma. Miaraka gasy mahay mamaky baiboly ianao dia teny an'io foana ny atao hoe pôma. Ny atao hoe pôma dia tsotra. Raha ankizy kely tena le vao mianatra amin'ny teny na vao hiditra any ampianarana any amin'ny préscolaire no ampianarinao ray ampiana ray mira roa dia tsy azony zany. Ka na mety anitsenjery ary zany ray ampiana ray mira roa. Bon, zao moa zareo fa miteny vazaha fa tsy haiko intsony ny filazany fa tamin'ny andronay zany ny filazany anay hoe ray ampiana ray mira roa. Dia mety ho haintsenjery zany rehefa terenao ho haintsenjery, fa tsy hay ny dikan'izany hoe inona ny ray ampiana ray mira roa. Ka mba hahatonga n'ilay ankizy ahafantatra hoe inona ny dikan'ny ray ampiana ray mira roa dia mila maka pôma ny mpampianatra satria no mahasarika ny ankizy. Pôma ray ampimina pôma ray dia lasa firy? Fa manomboka hay nareo rakizy. Kely sisa dia ho hainareo ny ray ampiana ray mira roa. Mbola somary mihanana kely ihany nareo fa mila fahazarana kely sisa dia hainareo ihany manisa pôma ray ampiana pôma ray mira pôma roa. Dia hainy tsara hoe dikany hoe ray ampiana ray zany dia mira roa. Dia rehefa miteny amin'ny gasy mahay mamaky baiboly hoe pôma zany dia sary fotsiny ity, ny tiana ampitaina tsy ity pôma ity fa le ray ampiana ray mira roa. Ao mampalahelo be dia be ny olona mamaky baiboly raha vao hanao hoe resaka isa no atao dia pôma ihany ny tadidiny. Ray ampiana ray mira roa tsy mety tadidiny fa pôma ihany ny tadidiny. Azonareo dika zany be dia be ny olona mamaky baiboly le sary fotsiny tsarony fa le tena hevitry le izy tsy fantany. Ohatra ny sabata tompoko dia pôma. Ka raha ohatra ka ny sabata ny tadidinao fa tsy le hevitra tianao mampitainao amin'ny sabata dia pôma ianao mba tsy lazaiko hoe paiso. Ianao dia zay tsy nanaovako azy paiso fa nanaovako azy hoe pôma satria manjary masika loatra le zavatra. Zay ny fomba famakina baiboly. Mila fantatsika zany zavatra zany fa tsy ny sariteny rehetra zao dia raisitsika arabaky teny dia iny terentsika atao dia tabataba aiza silintsika fa tsy mitondra makay zany tompoko. Dia diso famakinao baiboly avy eo dia lasa ny adevitra ny tsisy dikany dia mezana fotsiny. Mampalahelo rehefa tsy mahay mamaky baiboly. Izay ny naterenay satria tsy za rery. Izay ny naterenay nanangana an'ity hoe gasy mahay mamaky baiboly ity. Mba hoe nasehatra aiza ianao mamaky baiboly dia ho hainao ny mamaky baiboly ka tsy raisinao arabaky teny ny pôma akory fa tsy pôma ny tian'Andriamanitra ampitaina ao anatin'io fa ny ray ampiana ray mira roa. Dia betsaka ihany koa ny zavatra sariteny izay mifandray tamin'izany andro zany.
dia indraindray a mety manahirana antsika le izy satria mety tsy zany tsony le zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao na miresaka teny ary izy ohatra salamo 1:15 ny tompo no anjara lovako sy kapokako ianao mampaharitra ny anjarako dia mieritreritra ianao tompo ny anjara lovako ay rehefa tsy mahazo lova any amin'ny dada sy neny zany dia tompo ny anjara lovako sy kapokako ay zany tompo zany kay mitovy amina boatina lestile ka tsy zay kapoka dia ianao mampaharitra ny anjarako fa mila azotsika raha vao miteny hoe anjara lovako ny any amin'ny testamenta taloha dia ilay tany Kanana zay nampanantenain'Andriamanitra ny zanak'Israely mba hitoerany ry zareo zay vahiny izy tao amin'io tany Kanana io tamin'ny andron'ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba dia nandritra ny 400 taona izy dia baby tany Egypta nandevozina tany Egypta dia rehefa aveo izy niverina dia ny anjara ny tena toerany tena tany ny tena tanànany dia ny tompo no anjara lovako amin'ny ankapobeny koa izy rehefa miteny ao amin'ny baiboly manao hoe tany ny marina andovany tany dia tsy andovany ty tany ty akory zany ohatra ny témoin Jéhovah hoe hijanona eto dia manao complexe cravate daholo izy rehetrarehetra dia mifampitatana matetika izy mitodika aty dia misy paysage tsara tarehibe ery dia ino mandovany tany marina tsy zany ty ilazainy fa sary poma io a ilazana hoe andovany tany Kanana ny marina hiditra ao amin'ny tany Kanana zay dika ny lovako sy ny tany dia zay akamarony amin'ny testamenta taloha miteny hoe taniny zany a dia le tany nampanantenain'Andriamanitra raha azonareo ny tiako atongavana fa tsy teneniko izy satria zay mihitsy ny tiako atongavana zay hoe ny taniny zay kapokako tsy boatina nestilely kapokako tompoko fa kopy vera tsara tareha zay omena ny vahiny manakaja vahiny manakaja ihany nomena an'io vera tsara tareha le vera misy tongony zany fa tsy le omena kopy isotrona akory mampiseho ma vahiny manakaja anazy ka ho anazy a Jehovah zay Jehovah lovako tsy le tany eto ty ny lovako fa Jehovah ary ny azako sy ny voninahitro dia Andriamanitra fa tsy zay mety varenako na inona ohatra zany ny anjarako a rehefa tonga tany amin'ny tany Kanana ny zanak'Israely dia no zarazaraina amin'izay io tany Kanana io tiany Benjamina tiany Joda tiany Efraima tiany Manase tiany Robena tiany samy manana ny anjarany tsirairay sasany nahazo tany tsara tare sady malalaka feno mahavokatra ny sasany tany somary maimaina ny azony dia mba entiny ilazana zany hoe tsy diso fanantenana tsy manana ny tany eto ara fa Jehovah mampaharitra ny anjarako ao aminy ohatrohatr'izany zany a no famakina ny sariteny zay indraindray a tsy mitovy amin'ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao le izy dia tsy azontsika adika amin'izao fotoana izao salamo 7:17 eo aho voan'ny liona mandry eo amin'ny mpihinan'olona lefina zanatsipika ny nifiny ary sabatra maranitra ny lelany dia fantatsika tsara fa raha Davida manoratra an'io dia izy hodidinin'ny fahavalo ny teneniny eo fa tsy hoe tena teo ampovoanina liona tokoa zany izy fa ianao makasary an-tsaina rehefa mamaky any hoe tena gravy zany hoe liona manodidina anao hoe bibinan'olona manodidina anao hoe hoay tsy tafavoaka tsony ianao na izany fa ny ena amin'ny liona anankiray fotsiny ary ianao fa tena gravy be na dia liona converti ary io gravy ary ny ataony rehefa liona converti dia ozy izy hoe Andriamanitra tahio sakafonay fa hinananao izy amin'io hoaniny any ianao donc tena gravy ty ny lefina zanatsipika nifiny ahoana ny impossible an'izany fa ilazany a lay fomba famonoana
entin'le fahavalo amonona anazy sabatra maranitra ny lelany zay ny entin'ny fahavalo amono sy ameleny davida zany a dia zay no mahatonga anazy miresaka an'io sy miteny an'io ohatra ny tena eo ampovoanina liona mihitsy hodidinina liona mihitsy a ty zaty faharoa saryteny ihany a fa hyperbole ny atao hoe hyperbole dia manitatra zavatra kely dia hitariny asiany karbonetra dia mibotsina be dia tsy mandainga akory izy rehefa manitatra fa tononkalo zany tononkalo zany na ohatra tsika sy rehefa miteny ary hoe manana vola be ohatra ny trano taiza koa nisy olona nanana vola be ohatra ny trano fa zany fomba fiteny fotsiny zany fa tsy zany nila defa mandainga koa le baiboly tononkalo zany tompoko kolotsainy zareo zany a zay mila fantatrao sy mila anananao salamo fahenina andiny fahenina efa sasatry ny misento a isaky ny alina dia votony tomany kodoroko ary kotsan-dranomaso mifandrinako ka raha tsy pipipandrina izy tiako ranomaso makotrany kodoro sy mifandrina aiza koa misy ezany fa zany ny atao hoe hyperbole tononkalo a zay tena fisainana mora kely ho an'ny jiosy a no mandray an'izany zavatra zany hoe tena mafy tokoa ny fahorian'iny olona io tena mitomany mafy tokoa io olona io zay zany mila azotsika zany fa ny olona rehefa tena te anaratsy baiboly zany dia zavatra tsisy dikanoatra zany ny teneniny a dia tsy mahita valy koa ianao satria tsy fantatrao le izy dia tokoa dia dia ahoana tokoa moa zany io faranareo dia resy lahatra hoe manoratra ao facebook hoe tena tsisy tokoa le baiboly fa dia mpandainga be aiza koa misy olona tomany dia tonga dia fa feno ny ranomasony pipipandrina angamba izy dia mody lazainy hoe ny tomany joba toko fahenina ambe folo andiny faharoambe folo ka hatramin'ny faefatra ambiny folo tamin'ilay za tsy nanana iahy iny dia nanozongozona izy ny samboriny tamin'ny atoko dia motsamotsaniny grave zany a any nanaovan'andriamanitra ny joba ozy izy samboriny tamin'ny antoka dia motsamotsaniny dia natsangany ray homarika ho kendrena apetraka be andre mandeha manodidina azy zany natsipikany mamaky hatrany anatiko izy ka tsy miantra mihitsy ary mandraraka ny aferiko amin'ny tany dia trereto hoe le aferinao iny dia raraka amin'ny tany tsy mitsahatra manisy banga amiko izy ary miroatra mely ahy tahaka ny mpiady mahery raha tadidinareo le sary nataoko iny hoe le tamin'ny farany hoe alaiko dia nahodiko dia naondriko kely dia takana amin'izay rehefa avy eo dia ohatr'izay mihitsy ty ilazany joba ny zavatra nahazo anazy tao anaty fahoridy dia maka sary ohatr'izay izy dia manao hyperbole ohatr'izay izy hoe eritrereto hoe nyegna dia mitotona dia pehana indray dia pitika ery dia tifirina amin'ny filesy dia atao ina grave marary zany fa ohatr'izany mihitsy a ny fahatsapahany joba dia hitarin'le izy a mba ho kanto kokoa le zavatra ilazany azy dia rehefa mamaky salamo fandrizonana koa tsika hiditra kely amin'io tsika any amin'ny faraparany any raha mbola tsy reraky nareo fa ny fomba fahamakiana salamo fandrizonana zay mampatahotra atsika mahatery atsika sininina dia hyperbole reny tompoko abotsiny le resaka mba tena nehoany hoe mafy ny mahazo azy ary tiano mafy koa ny mahazo an'io fahavalon'io dia hitantsika izay rehefa avy eo ny fanontaniana mety hipetraka ny anatinareo dia zao hoe ahoana ary ny ahitana hoe arabaky teny ve ty zavatra ataonyity sa sary teny fotsiny ahoana ny afantarana an'le izy hoe arabaky teny io sa sary teny fotsiny dia tsy azo raisina arabaky teny le resantsika teo ohatra ny salamo faharoa amby roapolo izy a andiny fahenina ambe folo a dia miresaka hoe mitangorona amiko ny ambo manemitra ny andehan'olo ratsy manindrona ny tongotro amatanako izy ery amin'ny andiny fahenina ery izy efa miteny hoe za dia olotra fa tsy olona fandatsan'olona sy fanevatevam-bahoaka fa miteny momba ny biby izy dia avy eo koa izy mbola milaza ny ombilahany basana ny ombilahany iza sy ny rehetrarehetra reny a dia tsy hoe olona hitangoronana alika akory zany izy
fa eo ambany hoe azavain'le izy hoe manembotra ny andian'olon-dratsy ay andian'olon-dratsy ireo lazainy hoe alika reo a zay manindrona ny tongotra sy ny tanany zay zany a no hijerena azy misy fepetra anankifito reto afahantsika mahita ny hoe ahoana no ahitana hoe sariteny le lazainy voalohany a raha ohatra ka tsy mety ara-bakiteny le izy rehefa tsy mitombona le izy tsy possible le zavatra ara-bakiteny dia sariteny izy zay ohatra ataoko amin'le tena itsika ty mazatra atsika ty amin'ny testamenta vaovao Jaona 7:17 izany vavahadin'ondry dia hoe ianao rehetrarehetra ary mety bankala be ngampo Jesosy a dia mitsofoka daholo le ondry rehetrarehetra dia zay lazany hoe vavahadin'ondry a tsy tompoko metafora io sariteny no ilazany an'io fa aza raisina ara-bakiteny ohatr'izany ao ve eo no miditra sy mivoaka ny ondriny dia mahazo hoanina zay a no tia lazaina ao anatin'io Filipianina 4:12 mitovy amin'le Salamy 2:20 teo ihany hoe tandremo ny tenanareo amin'ny ambo maty indray ny gasy ty alika amin'ity raha mandray tsenjery fa tsy alika mihitsy ny teneniny an'io fa miresaka an'ireo olona zay sandroka izy a miverina amin'nalony zay mihitsy ny tenen'ny Petera ny alika ozy izy dia miverina amin'ny nalony rehefa voky be izy a dia mandoa dia miandro eo ihany izy dia eo ihany izy fa rehefa levina sakafony dia hoan'ny ray iny zay reto dia reto koa zany le ohatrany hoe mibebaka izy dia miala amin'ny ratsy fa hoan'ny ray iny rehefa avy eo zany ny ambo zay tenenan'ny tenin'Andriamanitra azy Salamy 7:20 haitsika tsara ie dia mipetraka tsara Jehovah ny mpiandry ahy fa tsy gardienao zany izy tsy gardienao zany izy mpiandry ondry ny dikan'le mpiandry eto raha ny tena izy a berger l'éternel est mon berger fa sariteny io ilazany hoe tena miambina ny fanahinao itompo io ka ninina mahazo na mivatanao ary na mandeha mamaky lohasaloko fahafatesana ary ianao zany hoe fa tena ho faty mihitsy na maty mihitsy aza dia zao tsy miala aminao io Andriamanitra io fa momba anao miaraka aminao hatrany io na dia zany ary mahazo anao fa tsy hoe rehefa sendra ny accident dia aiza ary Andriamanitra tsy mpiandry anahy mihitsy koa le Andriamanitra na vakin'olona ny trano aiza ary le Andriamanitra ngay ny gardienao tsy gardien zany a Andriamanitra fa sary io ilazana ny fiambenany fanahtsika ny aty fanahtsika lalina zay zany ny voalohany ahitana hoe sariteny le izy a tsy azo raisina tonga dia hitanao le izy hoe tsy mety raha voaraisina ara-bakiteny faharoa raha ohatra koa izy tsy mitombona mihitsy ny heviny ny sansany zany a tsy mitombona mihitsy dia tsy ara-bakiteny izy zany ohatra Matthieu 9:22 saingy hoy Jesosy tamin'ny manarady aoka ny maty andevina amin'ny maty ao aminy ahoana ny efa maty mandevina amin'ny maty na izy ara tsy vita mandevina azy ajanony eo nge dia sevo mandeha izy tsy vitan'izany dia ahoana indray mbola andevenany maty hafa any sariteny zany ny tiany Jesosy Kristy lazainy eto satria zavatra tsy mitombona mihitsy io raha voaraisinao ara-bakiteny dia efa tonga dia mila azontsika zay fahatelo rehefa ampiarinao le izy a dia tsy mety tsy azo ampiarina tsy azo atao mihitsy mifampiarana azy dia sariteny zany le izy ny fanatanterahana an'le zavatra sariteny zany le izy zay Matthieu 9:20-21 Matthieu 9:20-21 ka raha ny tongotrao manafotoana anao tapao izy ka ary io hiala aminao fa tsara aminao niditra klemaina na mandriny a any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa sy tongotra roa nefa arina any amin'ny afo maharitra mandrakizay ary raha masonao manafotoana anao ongoty izy dia ary io afaka aminao fa tsara ho anao niditra tokamaso amin'ny fiainana noho ny manana maso roa nefa arina any amin'ny afo be dia zany zany so tonga dia sariteny zany fa raha tsy zany dia tonga ny an-danitra tonga ny an-danitra moa tsika efa tena vaovao no any fa tsy hoe olona tapatanana sy tapatongotra sy bandy rehetra aloha dia sura fa po maso daholo amin'izao
za raisina rabaky teny oatra zany dia zany hoe fehezo ny tananao fehezo ny masonao fehezo ny tongotrao fa tsy araisinao arabaky teny dia ngotanao masonao tapahanao ny tananao sary teny zany io no lazako hoe na any amin'ny testamenta vaovao ara dia misy io tononkalo io fa efatra raha ohatra ka manohatra andininy hafa zay mazava tsara ny lazay le andininy a dia nefa manohatra n'iny le izy dia tsisy mifanohatra tompoko ao anaty baiboly fa sary teny zay le anankiray fa tsisy teny mifanohatra zany ao anaty baiboly mbola hiaraka eto ihany tsika dia mbola afaka anontany ananareo hoe ary ty tao fanohatra dia anisany a mety oatra mampifanohatra azy dia satria izy sary teny Jaona 2:12 ary zay rehetra mino zay rehetra velona ka mino dia tsy ho faty mandrakizay na mpandainga tsisy hevitra le Jesosy Kristy na tsy marina io teny io nefa apiko hoe na sary teny ny tia ilazana an'le hoe manana fiainana mandrakizay satria mifanohatra tanteraka amin'ity Korintiana 1:5-20 izy hoe tahaka ny afatesan'ny rehetra ny olona rehetra ao amin'ny adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy ny olona rehetra zany raha ao amin'ny adama izy zanaky adama sy eva le hitantsika tany amin'ny Genesis 1 dia tsy maintsy maty raha tsy hoe tonga eny amin'ny raha any lanitra raha mahita miaraka amin'ny anjely sy mibaiko ary ny trompetra'Andriamanitra Jesosy Kristy dia zay tsika zay mbola velona ka mitoetra no akarina mitsena azy eny amin'ny raha any lanitra zay ihany angamba mitombony fa hatreto aloha ny mpino rehetra nanomboka tamin'ny andron'i Jesosy Kristy ka mandraka androany dia maty ihany na dia mino azy satria ny olona rehetra ao amin'ny adama dia maty daholo zay dia mila jerentsika ohatra zay zany le izy tsy mifanohatra fa sary ilazany ny fiainana mandrakizay le hoe tsy ho faty mandrakizay fa dimy raha ohatra ka le contexte mihitsy mampiseho hoe tena sary teny io tonga dia hitanao anaty contexte mihitsy le izy hoe sary teny ange io fa ndraindray ihany vao tena hita io ohatra ny Jaona 2:7 rehefa miteny Jesosy hoe Jesosy namaly azy ireo hoe raha vao ty tempolo ty fa ao anatin'ny atelona dia atsangako indray dia izay teny Jesosy Kristy izay mihitsy nentina ny mpangana azy rehefa hovonoina teo amin'ny azo fijaliana izy hoe io ny mpandrava tempolo io dia anangana azy indray dia ahoana moa zany mandainga be ve le Jesosy Kristy raha hoe milaza hoe andravan'ny tempolo eo anatin'ny 3 andro dia avy eo afaka manangana ny tempolo indray afaka 3 andro dia ny andiny manaraka andiny faraka amby 20 milaza hoe ny tena ny enefa ny tempolo ny lazainy tonga dia io zany manaporofo izy le contexte mihitsy maneho hoe sary teny kay le tempolo lazainy eto fa ny tenany hoe raha vonoinareo dia afaka 3 andro dia mitsangana zay io ka rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsaroany mpianana fa efa nilazan'izany izy dia niny soratra masina ny mpianatra avy eo rehefa azony hoe aikay misy sary teny ao anaty baiboly fa tsy zavatra raisina arabaky teny fotsiny fa enina rehefa manao fanambarana melezan'olona izy dia sary teny ny ilazany azy satria izy tsy mpamely olona tahaka izany rehefa manao fanambarana melezany olona izy mba toy 7:20 dia miverimberina foana ty efa nijerentsika io dia efa nresahako dia efa niteneniko an'le zavatra niteneniko tamin'izay zay tsy zakan'ny olona sasany dia tsy averiko tsony averiny foana loza nareo mpanorad-dalàna sy fariseo mpiatsara velatsy avery foana zany eo amelezan'ny fariseo sy mpiatsara velatsy fa ianareo dia tahaka ny fasana voalalitra fotsy zay miseho tsara ivelany nefa ao anatiny feno taolapaty mba mifalitoana rehetra dia mazava ho azy fa tsy fasana kory reto fariseo reto fa tahaka ny fasana sary fotsiny zany lay fasana voalalitra fotsy ilazany hoe ny ety ivelany tsara fa ny ao anaty tena ratsy be mihitsiny feno taolapaty sy falitoana rehetra zay ny tia lazaina ao anatin'io
dia rehefa miteny izao izy dia hitantsika tsara fa sariteny ny verimberina ao Matitoko 7:20 hoe bibilava taranaky ny mena rano. Olona ny resahany eto fa tsy bibilava akory. Dia fatatsika izany fa ho famelezana olona dia manao sariteny izy. Luka 7:12-2 hoy izy taminy, mandehana lazao amin'izany amboaolo zany hoe indro mandroaka dia nisy manasitrana nisy ampitso ary rehefa afaka ampitso dia ho taterahana ny amiko. Iza ny resahany an'io? Heroda ny resahany an'io. Renard no tia lazaina an'io dia lazainy hoe amboaolo izy ilazany sariteny fa tsy ny amboaolo akory ny andeha ho resahana. Dia iny mpianatra nandeha tady tena tsy hitanay mihitsy le amboaolo fa mitsoaka foana le izy isaky ny anina nefa zay tehiteny amin'le amboaolo hoe mandroaka dia moninga izy ary dia manasitrany. No, Heroda ny resahany eto fa tsy Renard akory. Fa fito farany dia zao ahitantsika hoe sariteny le izy tonga dia hitanao azy amin'ny ankapobeny tonga dia fantatra hoe sariteny io. Vao mampiasa saina kely fotsiny ianao dia efa mipetraka le izy hoe sariteny anie zany zavatra zany fa tsy tena izy. Jaona 4:4-10. Jesosy raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra izay miteny aminao hoe omeo aho hosotroko dia ianao nangataka taminy ka omeny rano velona. Quand on lit ça en français, c'est-à-dire qu'il va donner une eau vive. Dia tseritreritra efa nisy eau vive kay tamin'izany ary matanjaka be le star efa nisy tamin'ny andro Jesosy Kristy. Fa sariteny zany ilazany hoe rano mahavelona anao hanananao fiainana mandrakizay zany zavatra zany. Fa le Samaritana range sahirana teto hoe mamaky ny toy anio ianao dia ozy izy le Samaritana hoe ianao izy tsy manana fanovozana ary lalina mifatsakana. Ianao ve lehibe no Jakoba razantsika izay natsaka teto fa zao meo any rano zany rano zany dia tsy miverina etsony matsaka fa mandreraka be le matsaka amin'ny 12 atoandro. Zay ny lazain'le Samaritana. Fa tsy azo fa tsika mahazo fa nidikany rano velona dia ilay zavatra fanahy masina omeny Jesosy Kristy ny olona zay mino azy. Verenantsika ary izy anankifito ahoana ny ahitana hoe sariteny ny zavatra lazain'ny Baiboly. Dia voalohany indrindra rehefa tsy mety le izy ara-baky teny, rehefa tsy mitombona le izy ara-baky teny dia sariteny zay. Rehefa tsy mitombona mihitsy koa ny heviny, ny hevitry le izy tsy ara-baky teny ihany zany fa ny sensan'le teny mihitsy dia sariteny izy zay. Fahatelo rehefa tsy azo atao ny fampiarana azy hoe tapao ny tananao, tapao mangoto ny masonao dia sariteny izy zay. Faefatra raha ohatra ka manohitra andininy hafa mazava le izy, andininy izay azo raisina ara-baky teny satria fampianarana dia sariteny izy zay satria tsisy mifanohitra ao anaty Baiboly. Fadimy rehefa maneho sariteny ny contexte, le contexte mihitsy zany manazava azy hoe sarisariny zany ohatran'le hoe manodidina ny liona manemitra ny olona andehan'olon-dratsy dia fa hitanao fa andehan'olon-dratsy zay ny tiany lazainy. Fa fito rehefa te hamely olona izy dia maka sariteny foana ilazana n'iny olona iny. Dia fa fito farany tonga dia hitanao azy zany hoe sariteny io zavatra io amin'ny ankapobeny rehefa sariteny izy. Anao an'ity dia anao pôzy kely rehefa avy eo. Sa efa nononareo? Anao toizantsika kely ny parallelisme vetivety. Ny atao hoe parallelisme faharoa zany voalohany le sariteny faharoa ny mahatononkalo hebreo, ny tononkalo hebreo dia io antsoina hoe parallelisme. Zany hoe ny parallelisme dia fifandrindran-kevitra anankiroa. Ka mahafinaritra amin'ny parallelisme dia zao hoe ny hevitra ny miady rima ny hebreo fa tsy ny feo. Mahatononkalo azy miady rima ihany le izy fa ny hevitra ny miady rima fa tsy ny feo. Ary zay zavatra zay dia mampiseho ny alehibehan'ny fitantanan'Andriamanitra hoe tena mahatsinjo lavitra io Andriamanitra io. Satria fantany hoe ho adika amin'ny teny malagasy ty Baiboly ty. Dia raha vao adika amin'ny teny malagasy le izy dia tsy mivoaka intsony le rima amin'ny teny hebreo. Dia ny hevitra nasainy natao miady fa tsy ny teny zany. Dia io rehefa adika izy zany dia tsy miala mahakanto azy fa mipetraka foana io parallelisme io satria le hevitra io
le hevitra io parallelisme io dia mipetraka foana io na dikanao miteny gasy na vazaha na japonais na sinoa na karana dia mipetraka foana izay kanto izay ohatra ny teny gasy e mikapa hitany tonony inona toyana andidy ahitany vaniny ty ihany mikapa hitany tonony ihany mandidy ahitany vaniny fa teny anankiray lazainy amin'ny fomba anankiroa samihafa mba ho azonao izy hoe na fary ny ataonao eo na inona ny ataonao eo a dia mitovy ihany a fa rehefa kapainao le izy dia hitanao ny ao anatiny rehefa avy eo ohatr'izay zany ny antsointsika hoe parallelisme dia tsy voatery amin'ny tononkalo hoe le tononkalo misy andalana teo ihany no ahitana an'io a fa na amin'ny lahatsoratra aza amin'ny prose tsy poezia ihany zany fa ny prose koa dia mety ahitana an'io parallelisme io ohatra amin'ny genesis toko faraka amin'ny 20:1 izay prose tsara mihitsy io lahatsoratra mitoy io a dia hitantsika izay Jehova namange Sara arak'izay efa nolazainy ary nataony Jehova tamin'ny Sara arak'ilay efa noteneniny dia hitanareo Jehova namangy nanao Sara araka ilay efa nolazainy noteneniny zay le parallelisme ny zavatra anankiroa mifanindra-dalana zany a mitovy tsara ny ilazany azy ty tsy tononkalo a prose ty fa tsy poezia kanefa dia hitantsika izay parallelisme zay ohatray koa amin'ny genesis toko faefatra andininy fa 7 genesis toko faefatra andininy fa 7 ry ada zilo enony feoko ry vadiny lameka tandremo ny teniko dia efa azonareo ny contexte hoe iza iada zila izy zany vadiny lameka iada zila ihany ny vadiny lameka enoy tandremo teniko feoko teniko zay ny atao hoe parallelisme zavatra ray ihany zany ny teneniny fa teneniny amin'ny fomba roa samihafa ka matsara an'io dia zao hoe ny teny averina dia zay ny tena fomba fampianarana mahomby indrindra raha tianao ahomby ny fampianarana dia averimberinao le teny averinao le zavatra tenenina dia petraka ao anatin'ny saina tsara le izy tadidy tsara ny zavatra lazainy ao anatin'izay misy karazana parallelisme maromaro nataoko misy izy eto mialatsiny amin'le teny frantsay fa tena tsy haiko mandika azy hatreto a fa mbola hikaroka momby zany tsika raha omeny tompo fahafahana voalohany parallelisme synonymika misy karazany maromaro izy ho io mahazatra indrindra io parallelisme synonymika io a io mibetsaka indrindra ao anaty baiboly ny dika dia zao le andalana faharoa dia mamerina n'le andalana voaloha zay lazain'le voalohany ihany lazain'le faharoa fa lazainy amin'ny fomba hafa fotsiny le izy hafa fotsiny ny amerenany an'le izy ohatra ny ohabolana toko voalohany andininy faharoapolo ohabolana toko voalohany andininy faharoapolo miantso mafy eny an-dalambe ny fahendrena manandratra ny feoany eny mikianja malalaka izy zay miantso mafy a dikany hoe miantso mafy dia manandratra feo eny an-dalambe kianja malalaka fahendrena izy ao tovy ndre mandeha io le lazainy ao ambony ihany lazainy ao ambany fa hovainy fotsiny fomba filaza azy zay ny atao hoe tononkalo hebreo Salamo 7:1 tompoko zay mamela ny elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mamela manasitrana ny elokao aretinao rehetra tanareo tena parallelisme synonymika mihitsy io dia mifandray ary amin'le Isaia toko voalohany le lazaintsika teo hoe marary hatrany tampondokatra ny paladis satria feno fahotana dia Andriamanitra tsy vitany mamela ny elokao fotsiny fa manasitrana ny aretinao manala n'iny fahotana iny eo aminao fa Andriamanitra tsy manao an'izany hoe avelako ny elokao fa ianao mbola manao an'le izy foana dia mbola ohatrany tsy voavela eloka ihany zay ny dikany hoe mamela ny elokao rehetra sy manasitrana ny aretinao rehetra le defo anao mihitsy no esorin'Andriamanitra amin'iny rehefa mamela eloka izy zavatra ray ihany ny teneniny eo zao fa teneniny amin'ny fomba roa samihafa Salamo 7:1-2 ny lanitra mitory ny voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany
lanitra abakabaka mitory manambara voninahitr'Andriamanitra ny asan'ny tanany tovy ny andro dia samy miteny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy andro alina samy miteny manolo-pahalalana andro mandimby azy alina mandimby azy tovy naroviana zany dia milaza ny voninahitr'Andriamanitra daholy ny zavaboary rehetra sy ny fotoana rehetra Salamo 7:1 ka hatramin'ny 7 Tompo aza ny fahatezeranao na nanaranao ahy ary aza ny fahaviniranao na amaizanao ahy fa mitsatoka amiko ny zana-tsipikanao ary manindry amafy ny tananao tsy misy fahasalamana eo amin'ny nofoko noho ny fahatezeranao tsy misy fiadanana ao amin'ny taolako noho ny fahotako aza fahatezeranao fahaviniranao ananaranao amaizanao mitsatoka amiko ny zana-tsipikanao mitsatoka manindry amiko ahy zana-tsipikanao ny tananao tsy misy fahasalamana tsy misy fiadanana ao amin'ny nofoko ao amin'ny taolako noho ny fahatezeranao noho ny fahotako zay le rima amin'ny teny hebreo dia jereo fa mipetraka ihany ilay kanto na dia amin'ny teny malagasy ary no anaovany an'ilay zavatra voalohany parallelisme synonymika faharoa parallelisme antithétique dikan'izany dia zao hoe manohatra n'lay zavatra lazain'lay voalohany ilay faharoa mifanohatra zany ny zavatra lazain'ny voalohany sy ny faharoa oabolana 5:1 ny valy teny mora dia mampiembotra ny fahatezerana mafy fa ny teny maharary dia mampiakatra ny fahasosorana valy teny mora mifanohatra amin'ny teny maharary mampiembotra mifanohatra amin'ny mampiakatra dia fahatezerana sy ny fahasosorana eo ihany fa mifanohatra izy raha miteny mora ianao dia natezitra be ary ilay olona dia mangina fa rehefa miteny maharary ianao dia miakatra vao mainka metezitra ilay olona ny zanaka endry mahafaly ny rainy lehilahy adala manao tsinitsinina ny reniny zanaka endry lehilahy adala mahafaly manao tsinitsinina rainy reniny fanohatra daholy izy oabolana 5:12 ihany fa 20 zay malaky tezitra dia manetsika ady nantoyana zay mahatsindry fo dia mampitsahatra fifandirana fanohatra malaky tezitra mahatsindry fo manetsika ady mampitsahatra fifandirana zany ny atao hoe tononkalo hebreo kanto zany Salamo 7:7 fa ny mpanao ratsy ho fongorana ary zay miandro an'i Jehovah no andovan'ny tany io le andovan'ny tany resantsika teo mpanao ratsy fongorana mpanao ratsy miandro an'i Jehovah mifanohatra zany fongorana andovan'ny tany mifanohatra zany oabolana 10:1 ny zanaka endry mahafaly ny ray ny zanaka adala mampalahelo ny reniny efa hitantsika teo endry adala mahafaly mampalahelo rainy reniny manaraka parallelisme synthétique fa kelikely sisitsika dia hitsahatra synonymika antithétique dia eto ndray synthétique ny dikany dia zao hoe ny faharoa dia mameno manampy izay voalazan'ilay voalohany manampy ny voalazan'ilay voalohany Salamo 7:3 ihany 5 ankino amin'ny tompo ny lalanao dia ampiny io avy eo hoe ary matokia azy fa ataony tanteraka izany lalanao zany mameno izy zany hoe fa maninona ny ankinoko amin'ny tompo ny lalako mba atonga anazy ho tanteraka fa le ankino amin'ny tompo sy matokia azy parallelisme ihany dia avy eo nefany ampiny le izy azavainy kokoa Salamo 7:7 ka hatramin'ny 7 tsy misy tsiny ny lalan'ny tompo mamelombelona amin'ny fanahy matoky ny teny vavolombelon'ny tompo mahendry ny tsopo mahitsy ny fitsipiko ny tompo mahafaly ny fo madio ny didin'ny tompo mampazava ny maso madio ny fatahorana ny tompo maharitra mandrakizay marina ny fitsipiko ny tompo eny mahitsy avokoa tsy misy tsiny ny lalan'i Jehovah dia azavainy ina dikan'izay satria mamelombelona amin'ny fanahy le izy teny ray izy matoky ny teny vavolombelon'i Jehovah eto izy zany tsy misy tsiny matoky lalàna teny vavolombelona Jehovah fa maninona ny matoky le izy mahendry ny kely saina zay izy any amin'ny baibolinareo mahitsy ny fitsipiko Jehovah fa maninona mahafaly ny fo mahitsy madio fitsipika didy Jehovah madio ny didin'i Jehovah maninona mampazava ny maso
madio fatahorana an Jehova fa manino maharitra mandrakizay zany marina ny fitsipiky Jehova fa manino tena mahitsy mihitsy le izy mahamarina azy zay ampin'lay faharoa zany azavain'le faharoa kokoa le voalohany salamo faharoa amin'ny fitopolo andiny voalohany sy faharoa Andriamanitra omeo mpanjaka ny fitsaranao dia avy eo izy ampina tsy mpanjaka ihany nomeo fa omeo zanaky ny mpanjaka koa ny fahamarinanao aoka izy tsara ny olonao amin'ny fahamarinana dia ampiny tsy ny olonao ihany fa le malahelonao amin'ny fahitsiana salamo fa fito amby telopolo andiny voalohany sy faharoa aoka tsy hirehatra noho ny ampanao ratsy ny fahatezeranao ary aza mialina ampanao meloka fa maina vetivety tahaka ny ahitra izy ka alazo tahaka ny ahy maitso io aza tezitra amin'ny aza mirehatra ampanao ratsy ny fahatezeranao dia aza elonanao izy raha tafita fa zao na tsara ary ny ataony na mety ary izy na mahomby ary ny ataony zao dia maina vetivety tahaka ny ahitra izy ahoana le maina vetivety alazo tahaka ny ahy maitso na dia ahy maitso mamirapiratra ary izy dia mbola alazo ihany ary vetivety zany azavainy amin'ny faharoa lay voalohany manaraka syntétique antithétique synonymique antithétique synthétique dia emblématique mialatsiny fa tsy voadikako aloatra eto ny voalohany dia maneho sary maneho antsary dia le faharoa tonga dia fampiarana hoe inona ny dikan'le voalohany zay inona ny ampiarana an'izay voalohany zay salamo faharoa amby efapolo andininy faharoa mangetahetan'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona zay mangetahetan'Andriamanitra ny fanahiko Andriamanitra izy le mampangetahetanao Andriamanitra velona raha oviana ny tonga ka iseho eo anatrehan'Andriamanitra eto izy zany manazava n'le hoe mangetaheta te iaona amin'Andriamanitra ny dikan'izay hoe mangetahetan'Andriamanitra zany fa tsy hoe te hisotro an'Andriamanitra akory hisotro kely aloha dia azavainy eo ambany eo le izy ny fampiarana an'le sary hoe mangetaheta zany dia manantona eo anatrehan'Andriamanitra salamo fahatelo amby zato andininy faharaiky amby folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo fa tahaka ny avo lanitra ambon'ny tany avo zany zay le sary dia fampiarana azy no abeny ny famindrapony amin'izay matahotra azy dia hitanao sa avo be zany tena tsy takatra mihitsy tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana ninona ny alavitry ny anesorany fahotantsika amintsika tena arily lavitra be any amin'ny tsy hitamaso antsony zany tahaka ny fiantra ny ray ny zanany ninona ny fiatra ny tompo izay matahotra azy tanareo kanto raha tia ny baiboly ianao dia hitanao fa kanto zany zavatra zany ny fomba ilazany azy dia aseho any amin'ny sary tena hitanao mihitsy hoe tena be famindrapo le Andriamanitra tena mamela heloka le Andriamanitra ary tena miantra zany Andriamanitra zany parallélisme progressif synonymique antithétique synthétique ina le teo emblématique dia progressif andray zany hoe me mandroso ohatrany le hevitra me mitombo me mandroso ny hevitra mandroso tsikelikely salamo fa sivy amby roapolo andininy voalohany sy faharoa omeo ny tompo ry zanak'Andriamanitra mena inona meo voninahitra sy hery ny tompo tana me mandroso omeo ny tompo ny voninahitry ny anarany ahoana zany rehefa mame voninahitra azy ianao dia miankoofo eo anatrehan'ny tompo amin'ny fiangona masina ny dikan'izany ny feon'ny tompony eo ambony rano Andriamanitra ny voninahitra mampirefitra ny kotrokorana ny tompony eny ambon'ny rano be dia mivoatra le izy rano kotrokorana dia eny ambon'ny rano be izy avy eo ny feon'ny tompo dia be hery ny feon'ny tompo dia be voninahitra dikan'izany ny feon'ny tompo dia manoritory ny azo sedera izy ny feon'ny tompo manoritory ny azo sedera ny Libanona mandroso tsikelikely ohatr'izay salamo fa sivy amby roapolo andininy fafito sy fahavalo ny feon'ny tompo dia mampisaraka ny lelafo ny feon'ny tompo dia mampiororo ny tany efitra
tany efitra izany ampiororony ny tompo mampiororo ny tany efitry kadesy ny tompo mipetraka eo ambonin'ny safidrano ny tompo mipetraka ho mpanjaka mandrakizay tsy de le hipetraka eo ambonin'ny safidrano aloha izy estiavany fa tiany aseo de le hoe izy mpanjaka ka mahavoafena ny safidrano azy ny tompo hanome hery ny olona ahoany zany mamehery zany ny tompo hitany olony amin'ny fiadanana ny dikany zay salamo 2:7 indreo ny fahavalonao tompo eo fotsiny izy aloha voalohany faharoa indreo ringana ny fahavalonao inona ny dikan'izay ainy tiany lazaina de hoe miaka ny mpanao ratsy rehetra aringan'Andriamanitra tsy le fahavalonao ihany fa ny mpanao ratsy rehetra zay ny parallelisme